Dia mbola ankafaliana indray no ianana amintsika rehetra amin'ity anio ity ato anatin'ny fandarana mety toetry ny andro indray. Anoranao ny mety toetry ny andro any 3 andro manaraka. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary dia ny andro somary mafapana indrindra moa fa ny tolakandro no ipantoerana amin'iny faritra maro manerana ny nosy rehetrarehetra iny makasika ny maripana moa izay nambarantsika izay fa raha ho an'ny rotsakorana kosa dia amin'ny ankapobeny saika maina manerana ny nosy ao anatin'ny 3 andro manaraka koatra ny aty amin'ny manodididina ny Ananjorofo sy aty amin'ny Analalava aty no mety misy tandrivindrahona kely. Hojerentsika amin'ny Atsipiriany avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina ary dia ny masoandro mibalika no mibantoerana akoatra ny hoe somary mandrahona mety arahana tandrivindrahona no motsiraky ny faritra Analanjorofo indrindra fa manodidina ny Maroantsetra aty toraka izany ihany koa aty amin'ny manodidina ny Ambilobe sy tapany avaratra Analalava iny mandrahondrahona mety hisy tandrivindrahona miserana ny voamaraina amin'ny toerana iny. Ankoatr'izay masoandro mibalika. Ny tolakandro kosa indray dia mbola mitohy amin'izay hatrany aloha misy tandrivindrahona miserana hatrany aty amin'ny motsiraky ny Analalava sy mahazo ny Ambilobe iny toraka izany ihany koa aty amin'ny manodidina ny Maroantsetra aty. Ankoatr'izay dia saika mibantoerana hatrany aloha ny masoandro mibalika. Makasika ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 eo no mafana indrindra aloha raha aty amin'ny faritra Afoatany ny motsiraka Atsinanana 20 degré Celsius izay mafana indrindra izay ary aty andrefan'ny nosy kosa dia 30 degré Celsius eo izay mafana indrindra izay. Raha manerana ny nosy kosa no hojerena dia mahatratra hatramin'ny 30 mafana indrindra aty Antsiohy aty no ahitantsika izay. Toetsika hatrany toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray dia mbola hitantaratra hatrany ny andro maina amin'ny ankapobeny ny masoandro mibalika saika manerana ny nosy aty amin'ny manodidina ny Analalava aty hatrany no somary mandrahondrahona. Makasika ny maripana voavinavina dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra Afoatany izay somary mafapana hatrany 30 ka hatramin'ny 30 ihany koa ny motsiraka Atsinanana raha toa ka 30 ka hatramin'ny 30 motsiraka andrefany nosy tafakatra hatramin'ny 17 kosa any Maivatanana ny mafana indrindra raha ho an'ny talata. Amananantsika ny toetry ny andro ary ho an'ny alarobia kosa indray dia mbola mijanona ho maina manerana ny nosy amin'ny ankapobeny indrindra moa fa aty amin'ny andrefana sy ny Afoatany manontolo iny raha toa ka somary misy rahona kely ny motsiraka Atsinanan'ny nosy. Ho an'ny maripana voavinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny Afoatany 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka Atsinanana sy 20 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefany nosy raha ny mafana indrindra dia misy 30 aty amin'ny avaratra Atsinanan'ny Taolaniaro aty izany hoe manodidina ny Beroro iny raha toa ka 30 ka hatramin'ny 70 eo aty amin'ny Antsiohy sy aty amin'ny Maivatanana aty. Dia izay indray ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka. Manasanao hatrany manaraka izay fandarana mety toetry ny andro izay dia amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.